misy zavatra tsy vitany vola fa Andriamanitra ihany ny vahaolany. Nisy anankiray tamintsika ny antso tamin'ny maraina teo. Mamako dada tafiditra hopitaly, sempotra, sahirana be izy miaina amin'izao 31 décembre izao. Aiza ho any hopitaly misy azy dia natory ana. Tsy matsiaro tena izy dada. Dia hoy izy hoe enao ange ho ahy efa tapabolana mahery enao zay tsy hita. Nanomboka tanatin'ilay vavaka mahery vaika mihitsy enao tsy hita. Dikan'izany misy zavatra tsy vitany vola, indray misy vola enao any dia tsy hita enao any. Raha lasa nambavy fa nga iverinao fa vitany volanao ny fiainanao. Sao tansaitsika daholo hoe inona daholo ny zavatra tsy vitany vola. Enao aza kondisionnena vola amin'ny fiainana. Raha tsentsina fotsiny lalany raha madinika ao anatin'ny vatanao, engaleka tsy hainao zany. Vitany vola ve zany raha lasa nambavy malala? Tsy maintsy ilainao Andriamanitra. Andriamanitra no loharano, Andriamanitra no ilainao. Dia zao ity taona ity zany tsy taona fanavotana ny olona victime, fa mbola mety tsara ny fiainanao dia efa miaraka amin'Andriamanitra ianao ka ninina taony Satana tsy mahazo anao. Zay ny zavatra mba kendrena amin'ity taona ity. Fa tsy hoe vomafy avy any dia hitady an'Andriamanitra eto, vomafy avy any dia hitady délivrance, vomafy avy any dia inona ny atao dada, tsy zay. Fa ninina ohatran'ny Joba mbola nety tsara ny fiainany. Joba mbola teo anilany ny vady aman-janany, zanany 10. Donga teo anoloana, ny arenany marobe, mpiasany marobe, izy tena nanankarena indrindra tamin'ny zanaka ny atsinanana. Amin'ny fiainany mety tsara, Satana no mitady fomba amelezana azy. Dia hitanao, na dia mety be ohatry ny ahoana aza ny fiainanao, ao anaty kalandrian'ny Satana ny programa hoe amin'ny dady ohatr'izao zao ny ataoko, amin'ny dady ohatr'izao zao ny ataoko. Noho izany, amin'ilay enao mety tsara tandremo sovariana, amin'ilay azonao ny valim-bavaka tandremo sovariana, mivavaka mafiara ranabavy aho, samy tafo ny fitafiam-bavaka isika mianakavy. Ninenina bala alefa ny Satana, na amin'ny fikiram-bolanao zany, na amin'ny fitondran-tenanao zany, na amin'ny fihetsehamponao zany, na amin'ny fahasalamanao zany, na ara-pianakaviana izany, na ara-panahy zany, na amin'ny fanomponao zany, na amin'inona na amin'inona, tsy hisy ho tafiditra aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy hisy ho tafiditra aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mba fantatrao manko hoe inona ny nanarina ny fiainan'ny Joba, zavatra 2 azafady 3 no nanarina ny fiainan'ny Joba. Vavaka. Inona hoe azafady? Nasaina ny vavaka i Joba. Faharoa, toepo. Nasaina izy amela ny sakaizany, ifona ho an'ny sakaizany. Fahatelo, fanatitra. Izay ny nanarenany ny fiainany. Noho izany, raha tena ny vavaka mafy nandrava ny programan'ny Satana i Joba tamin'ny fiainany mbola mety, tsy latsaka tanatin'ny taona maro. Satria zanaka 10 maty, arenany rehetra potika daholo, tena nipetraka totona tamin'ny tanany fiainan'ny Joba. Lany 4 taona i Joba. Ity fiangonana ity ange, ity fiangonana ity ange, tsy ahitany Satana irika amin'ity taona ity. Tsy ahitany Satana irika amin'ity taona ity. Tsy ahitany Satana irika amin'ity taona ity. Enao tsy ahitany Satana irika amin'ity taona ity. Non vavaka ataontsika miaraka, amen. Halleluja. Taona ny vavaka ity. Mbola tsy mazava tsara amiko ny programana fivadikana. Raha azoko amin'ny asabotsy dia meko amin'ny asabotsy, satria mila mandeha eo ambany fitarian'ny fanamasona tsara isika. Tsy mandeha amin'ny fahazarany na mahita ny ataony hafa dia manao, fa leo iaino an'Andriamanitra tsara omena antsika eo zany. Mpaminany no nentin'i Jehovah nitonan'i Israely nivoaka avy tany Egypta. Hoentin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany ianao amin'ity taona profetika ty amin'ny anaran'i Jesosy. Lazao ny tenanao, mandre an'Andriamanitra amin'ity taona ity. Mandre an'Andriamanitra amin'ity taona ity. Ametrao tanana ny tratranao, mandre an'Andriamanitra amin'ity taona ity. Metrao tanana ny sofinao, mandre an'Andriamanitra amin'ity taona ity.
amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Raha lasana bavy Satana tsy zavatra tsara ny ao-pony momba antsika. Averika ny manana planina goavana Jesosy eo amin'ny fiainanao. Ary zay ny fikirantsika tsara amin'ny Jesosy ary mivavahandro any mitenena amin'ny Jesosy mihitsy hoe mbola hifikitra aminao aho Jesosy. Tena mbola hanompo anao aho Jesosy. Manavao ny fanoloran-tenako eo anatrehanao aho Jesosy. Tena mbola hiaraka tsika Jesosy amin'ity taona ity. Mbola tsy ahopoky zany herinitra zany na hiverinalana zany. Vao maika mafisiko ny fiarahako aminao Jesosy. Vao maika hiredareda Jesosy. Vao maika hafana Jesosy amin'ity taona ity indray. Vao maika Jesosy anisy lanjany ny dons napetraka ho ato anatiko. Ny fanomezam-pahasoavana nataonao ato anatiko. Andreanao misimisy kokoa amin'ity taona ity Jesosy. Misy roa zao atao amintsika ato miantso anaty amin'ity herinandro ity. Ao evangelista manitra mba mitsangana vetivety. Miantso ana alina be. Tamin'ny afako omaly. Hoe dada, misy biby lava eo ambonina valizy izy sa latabatra. Tamin'ny alahady hariva. Andro amin'ny valo mahery amin'ny valo sy roapolo any. Misy biby lava eo ambonina valizy izy iny. Alahady maraina nisy délivrance be teto. Dia alahady hariva ny potro biby lava. Le biby lava ngere olona azadina hoe matoa ny olona ekena biby lava efa mafy izay. Satria tsy maintsy olona nandefa an'izany naniraka an'izany. Matoa mavita maniraka biby lava mankany an-tranon'ny olona verikany efa mafy zany olona izany. Sa tsy zany? Inandray manko tsy ambinina tsisy tikany reny tsy izy milaza tsy ambiny olona victime izy manao. Matoa misy madama anankiray na rangahy anankiray na pitaiza olona anankiray mavita maniraka biby lava mankany an-tranon'ny olona na tarondro mankany an-tranon'ny olona efa mafy izay. Mafy zavatra tazomina, mafy sakrifisy natao na altara natsangana na fanatitra natao efa mafy. Matoa ekena biby lava. Manandraha mary ianao miresaka amina vitsika. Tena na vitsika mandehana Amerika ery na lalitra mandehana. Fa matoa ekena vitsika, ekena biby lava, ekena lalitra, ekena karazana biby zao efa mafy izy. Dia olona mafy ohatr'izany anefa no miataka antsika ny anaty fiarahamonina. Raha hijanona ho mpino tsotsotra fotsiny sika dia tena ho victime sy olona sibatra mandavan-taona eto. Fa mila mafy ianao amin'ity taona ity. Ozy le rahalahy anankiray tany Atamatavy, zanakaraha-panahy, varotra manao lasopy izy, dia manao glasy izy, manao gargotte zany izy. Gargotte hotely tsotsotra. Dia nanitatra ny tsenany amin'izay izy dia nahazo toerana vaovao anitarany ny tsenana. Dia mivarotra paty manta indray. Nanitatra zany. Dia tamin'ny andro nanokafany azy ny roborobo be vetivety dia lany. Fa ny apitsiny iny tsy nalafo afa-tsy zavatra kely izy. Dia niantso anahy izy, papa ozy izy, hitako tsy normal ozy le tsenako azy. Tamin'ny nanokafako azy ozy tonga dia ny roborobo be ny apitsiny iny zavatra kely fotsiny lafoko. Hitako tsy normal. Za anao fanatitra any aminao ozy izy, anangana altara momba an'io tsenako. Isika ty manko indraindray ohatrany mbola mifamatamatra izay amin'ity resaka altara ity. Dia ohatrany mangatangatakandro izay amin'ity resaka altara ity. Dia hoy izy hoe tokony talohany nanokafanao azy nefa nanao izany ianao, fa tsy maninona aro fa ataovy le izy. Dia mangalahy ianao adivay fa misy ato izy. Dia
dia nivavahako ararao any amin'ny toerana misy an'ilay tsenanao. Dia za koa anao délivrance anao zao, dia délivreko amin'ny alalan'ny telefôna izy dia niokoka nandoa teo, dia omeo anao ny résultat tao ambadika izay niroborobo be indray ilay fanaovan'ny paty tao ambadika izay. Zany zao tontolo iainantsika zao. Raha lasana bavy zany mamosavy zany ohatrany tsy asa ratsy tsony amin'izao, ohatrany normal. Tamintsika mbola zazakely tany ny mpamosavy zany mialatsiny aminareo efa le bebe reny, ohatrany efa raha fotsifotsy be reny ny fieritreretana hoe mpamosavy zany, sa tsy zany fa tsy nareo reny zany bebe sa tsy zany ve ny zavatra tonga ao an-tsaina, tsy zany. Ary za tamin'izany vao mahita ohatra hoe rafotsy ka manomboka bangabangaridana mitsakotsako reny bebe, tsy mpamosavy ve eo, satria zany ny fieritreretana mpamosavy. Ary tsy maro dia mivoaka amin'ny alina hono ry zareo dia mandindia ambony tafitrano ony dia miboridana dia mihosotra menaka. Fa amin'izao raha lasy anabavy na mpiara-mivavaka aza misy mpamosavy, any ampiasana misy mpamosavy, tompo-trano mamosavy mpanofa-trano. Nisy anabavy anankiray tato, ny tompo-trano no nandevina zavatra teo ambaravarana. Dia ilay ranabavy eo mikarakara mariage nanana fifandraisana tamina teratany vahiny anankiray, efa tonga taty le teratany vahiny, efa niaraka tonga tao an-trano tao aminay tao an'Rova tao tamin'izay nipetraka tamin'ny lalana makany an'Rova. Tonga tao ry zareo nanana projet mihitsy hatramina business izy roa hikarakara mariage. Fa jerena tonga dia ravarava ho azy amin'izao fotsiny. Ny tareny ranabavy fenofeno zavatra mivontovonto, tsy mpoxa moa le mpoxa le nendran-rajako, tsy izay. Fa tonga dia aratsiana amin'izao fotsiny ny tareny. Dia lasa le ranamana niverina tany ivelany 2018 tany hoany angamba zay, zao efa 2026 efa ho 7 taona tsy hita ranamana. Tompo-trano to ihany nandevina zavatra. Tompo-trano mamosavy mpanofa-trano, mpiara-miasa, mpiara-mianatra, mpiara-mivavaka. Jareo le raha ankizy kely teto classe de 4e mahay matematika dia tsy zakan'le namana, dia tantarainy amin'ny ray any amin'ny mamany any hoe tena ambony be ny loatrin'le namako. Omena ody indray le ankizy amin'ny saviana le mpiara-mianatra idira nifoaka ny lelany, voaka ohatr'izao ny lelany na zaza natahotra, satria ny bebe ny antso ana tata mivoaka ny lelany zafiko ato. Andriamanitra tsy zakako zany mahita ohatrany hoe zany lela mivoaka zany. Fa tonga dia isaorana ny tompo moa zany, fa za nge tsy afa niala raha ohatra ka tsy afaka alefa distance mihosotra satria za no pia, dia tsy maintsy nakany dia tsy maintsy nijereko zay. Rehefa nataony délivrance teto dia za ankizy any ampianarana any ny voatonontonony, zaza kely efa mamosavy. Nisy anabavy iny tato eo ny ray aman-dreny tazakeo nareo teo, misy tazakeo raha tsy diso ny bontaka be ohatra zao ny kibo, ohatra ny bevoka valo volana efa hiteraka, vatana mamay kibo mibontsina. Tsy fantatra hoe première nga classe de première angamba izy sa terminal, nanao année blanche, mibontsina avy any ampianarana ny azahoana an'izany. Tena grave ty tontolo iainantsika ty raha lasy anabavy malala. Hatramina fiangonana za misavian'ny olona, hatramina fanatitra tamin'ny maison de la culture, nisy nandatsaka zavatra anatina fanatitra, misy mamosavy hatramin'ny fanatitra. Nisy ranabavy ny teny tamiko, nisy nanome azy vola 500 dia nikaiky loatra izao ny tanany. Ary taoriana n'ino izy dada tsy hitako tam-piangonana intsony izy. Ary io tanany io hatramin'izao tsy miverina amin'ny laoniny, hatramintsika miresaka izao
rahalasana bavy zasanao ane tsy ho victime izany, tsy ho victime izany, tsy ho victime izany amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ahoana moa zany ny tontolo misy antsika? Ianao anaoko tontolo ara-panahinao. Voalohany, zanak'Andriamanitra ianao. Faharoa, zanaky ny mpanompono Andriamanitra ianao. Tahaky ny Elisa, zanak'Eli ary ny antsoiny Eli hoe papa, ry kiaky, ry dada. Ary niositra tao amin'ny Eli raiky, nidina tao aminy. Ny anjely nanompo any Eli, nanompo azy ny karakara azy. Ny anjely ny men'Andriamanitra hiaro anay ane, hiaro anao ihany koa. Ny anjely ny men'Andriamanitra hiaro anay ane, hiaro lasana bavy malala. Za tena milaza aminao fa raha tsisy anjely miaro anay, zay efa sakafon'ny pimasy, sakafon'ny mpamosavy, sakafon'ny biskidy. Sakafon'ny mpamosavy, sakafon'ny pimasy, sakafon'ny biskidy, sakafon'ny satana. Satria tsy zahay no atahorany devoly, fa ny anjely no men'Andriamanitra hiaro anay. Fa devoly tsy matahotra olombelona, satana tsy matahotra olombelona, tsy matahotra an'izany izy. Tsarovo ny ary manomen'Andriamanitra anao dia ny rahan'i Jesosy. Afafazo any aminy, satria iny ny vidianana antsika, iny ny faktura manamarika fa efa ny Jesosy. Tsisy atahorany devoly atsika, tsisy atahorany satana atsika na ny kely, fa ilay ny vidy atsika ny atahorany. Amin'ny fotoana izy mikasika atsika dia teneno ny rahan'i Jesosy sy ny vidianana atsika. Tsy ianao ny atahorany fa ilay nandatsaka ny raha, dia ozy ilay nandatsaka ny raha, tsy hitanao ilay faktura tolony io, fa efa nenahy io. Adiny satana sy ay. Rehefa nividy ianao telefona dia mahazo ianao faktura. Dia ozy ilay mpivarotra, ilay tompon'ilay telefona teo aloha, nenahy iny. Dia ianao ilay nividy, afaka maneho an'ilay faktura. Dia tsisy nenina azo ny atao aminao, satria efa nenao ilay izy. Dia tahaka izany ihany koa i Jesosy, tsy ianao mihitsy no atahorany satana, fa i Jesosy. Amin'ny fotoana miady aminao izy, amin'ny fotoana miataky anao izy, ilay faktura ny asehoy dia ilay rahan'i Jesosy. Ahoana ozy ny mpianatra fitopolo rehefa niverina avy niasa? Mideranao zay ozy fa na ny demoniaza dia nanaiky anay noho ny anaranao. Io mirearea fahatany io, ohatry naroka devoly no tahin'Andriamanitra dia mizesta. Tsy ianao ange io rahalasana vavy, ianao ihany ake dia mahafantatra fa malemy ianao e. Ianao ihany dia mahafantatra fa ianao tsisy poa ianao, fa i Jesosy io no sorany ianao, le ositra io fa tsy ianao io. Inona ny zavatra, inona ny fahasoavanao? Tsy mahita zavatra ve ianao? Tsy ianao io fa izy ny napahita. Manomboka mahay mitoriteny ve ianao? Tsy ianao io fa izy ny nanositra. Ambinina ve ianao amin'ny business? Tsy ianao io fa izy ny nanositra. Ambinina ve ianao amin'ny tsy fantatra hoe fandraharahana? Tsy ianao io fa izy ny nanositra. Noho izany raha lasana bavy, averenao any amin'ny Jesosy foana ny voninahitra. Halleluja. Averenao any amin'ny Jesosy foana ny voninahitra. Fa isika tsisy dikany eo anatrehan'ny satana. Tsy misy dikany, tsisy dikany mihitsy. Noho izany mila miray tsara amin'ny Jesosy ianao amin'ity taona ity. Mila mafy orina, mila mifikitra tsara amin'ny Jesosy. Mafisy fa amin'ny Jesosy ianao. Aza manantena mpanompon'Andriamanitra. Misoran'Andriamanitra fa misy izay. Nentin'Andriamanitra hitonanao mivoaka, nentin'Andriamanitra hiahanao. Fa izao le miaraka aminao isan'andro eny, tsy izahay fa Jesosy Kristy. Hoy aho hoe 20% ny avy ety aminay mankany aminao, fa ny 80% dia vokatra ny fitadiavanao an'Andriamanitra. Vokatra ny fitadiavanao an'Andriamanitra.